amin'ny momba anay rehetra ny atsipirian'izay mety tsy fantatr'olona fa fantatra ao. Dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Mahazo toerana vetivety a. Alléluia. Tsika tato ato ampatsahivy ny mpanompon'Andriamanitra foana hoe tsy fiangonana fen'olona ny olainy fa olona feno Andriamanitra. Amen. Resy lahatra amin'izany atsangano ny tanàna izay mba resy lahatra. Alléluia. Fiangonana tsy fiangonana fen'olona fa olona feno Andriamanitra. Ina ny andrasan'Andriamanitra amintsika. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika izy eo amin'ny Matthieu 28:19 dia hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ndao aloha tsika tsy hanenjika an'ilay firenena rehetra fa ndao tsika hanenjika ilay hoe inona ilay ataovy mpianatro. Iny zany mpianatry Kristy zany. Ny olona mpianatry Kristy dia mahalala ny fiainan'i Kristy. Amen. Ny olona mpianatry Kristy dia miaina ny fiainan'i Kristy. Dia hozy izy Efesianina 3:19 amin'ny anaran'i Jesosy ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Amen. Mahita olona eto feno Andriamanitra. Feno ny fanahy masina. Amen. Hozy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe tia miara-dalana amin'ny fanahy masina. Dia tena ataovy tontolo-piainanao isan'andro isan'andro ny fiarahana lalana amin'ny fanahy masina. Tena marina izy no mitarika antsika. Izy no manambara amintsika izay lalana tokony aleha, izay tsara tokony atao, izay ratsy tsy tokony atao. Ny mpianatra koa, ny mpianatra dia tahaka ny tao amin'ny efitrano ambony-drihana tadiditsika tsara. Fa ny mpianatra rehefa feno fanahy masina dia naninona hozy izy? Sy vakiko Asan'ny Apôstôly 2:7-8 ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Ianao izay tsy sahisahy io zany dia efa misy fanalahidy omenanao androany. Miaraha ny fanahy masina foana. Dia aoko feno ny fanahy anao fa rehefa feno ny fanahy anao tsisy tontolo mampatahotra anao zany. Dia afaka mandeha amin'izay ianao ilay hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Tonga dia amin'ny fahasahiana no ahafahanao manatanteraka an'izany. Misy olona savy eto androany miaraka amin'ny fanahy masina. Amen. 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 Fa zao misy condition ilay fahafenona. Misy condition ilay fahafenona satria tsy afaka ny feno fotsiny amin'izao anao raha misy zavatra hafa manelingelina anao. Tsy afaka ho feno Andriamanitra ianao raha misy zavatra manelingelina anao. Dia tahaka an'ilay izay fanambaran'i Jesosy ao amin'ny Luka 1:15 sy Efesianina 5:18 ilay hoe amin'ny anaran'i Jesosy efa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy ary maninona hozy izy tsy hisotro divay. Manelingelina ny fahafenon'ny fanahy masina ao anatinao ny tontolo izay mety tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia anisan'ilay sahany eto zany ny hoe mba tsy hisotro divay nataoka fa ho fenona ny fanahy hatrany kibon-dreniny. Tahak'izay ihany keo amin'ny Efesianina 5:18 ary aza ho mamy divay ianareo hozy izy fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy. Tsy mifankahazo mihitsy zany ny fahafenon'ny fanahy masina ao anatinao sy izay tontolo rehetra efa nambaran'Andriamanitra hoe aza atao ty, aza miditra amin'ity, aza misotro an'ity, tsy manamarina izay zavatra tsy tokony ho marina. Amen. Resy lahatra amin'ny sasany mbola te hisotro divay tsika. Tena zay ny tiany Tompo aloha tonga dia mahintsy miaraka amin'i Jesosy. Dia izao ihany koa fa nazavain'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny herinandro. Io tena antsika io dia tempolin'ny fanahy masina. Dia aoka tsy ho trano ho fieren'ny-jiolahy fa trano hahatamanan'Andriamanitra. Ary rehefa taman'Andriamanitra dia mazava ho azy miseho amin'ny fiainanao le hoe malala eo masoko io be voninahitro sadiako. Ianao zany. Rehefa tsy ekenao ny tenanao trano fieren'ny-jiolahy, trano mahatamana ny fahazaran-dratsy, trano mahatamana ny zavatra fahavetavetana sy zavatra rehetrarehetra izay mety miseho, fa trano mahatamana n'Andriamanitra. Amarana ko azy dia zao nazavaina tamintsika koa amin'izao vaninandro efa
fa nandro ny mamaton'alina, fa nandro ny mampatory. Za tsy teny amenna sa tsy amenna, satria efa betsaka ny matory amin'izao. Tena mampite-atory ny vaninandro amin'izao, mampite-atory ara-panahy. Rehefa matory ara-panahy ianao dia ozizy ny tenin'Andriamanitra hoe mierona takany liona ozy izy ny fahavalontsika, mitady izay arapany, mitady irika, tsy hahafeno Andriamanitra ny tenanao. Mitady irika amin'ny fahavalo tsy hahatonga anao hiankohoka, mitady irika amin'ny fahavalo lasa trano fieren'ny jiolany ny tenanao fa tsy trano misy Andriamanitra, tsy trano feno Andriamanitra. Vaninandro mampatory izao, vaninandro farany izao, ary ny tena marina ilay fahavalo efa fahavalo efa resy, fa manararoatra izy ho an'izay olona inconscient, manararoatra izy ho an'ny olona izay tsy mahalala. Maninona ozy izy ny tenan'Andriamanitra? Ringana ozy izy ny oloko noho ninona tsy fisian'ny fahalalana. Dia rehefa tsy fantatritsika ilay izy dia tamanitsika matory. Rehefa tsy fantatritsika ilay izy dia mahazo aintsika ao anatin'ilay torimaso ara-panahy. Dia rehefa mahazo aina ao anatin'ny torimaso ara-panahy tsika dia tadidio fa tsy Andriamanitra mameno antsika. Mino aho fa azontsika izay afatra fo izay. Ndao tsika tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Amen. Mangataka anao hitsangana ara dia arivavakantsika. Ray masindrindra inay amin'ny anaran'i Jesosy. Indray ny hafalianay ny Tompo fa araka ny nambaranao hoe ary fantatrareo marina ozy izy anao dia marina manafaka anareo tsy ho andevo. Teo feno anao izay Andriamanitra. Teo feno anao izay Jesosy, teo feno anao izay fanahy masina. Misy tontolo mahavariana be da be eto amin'izao tontolo izao. Indrindra amin'izao vaninandro mampatory izao Andriamanitra ara-panahy. Mila anao izay. Tsy herinay ny hahafahanay matanteraka an'izany fa ny herinao. Dia mila an'izany herinao izay Andriamanitra anoheranay izay tontolo mety tady hiditra ato anatinay. Fa aoka ianao ny ameno anay tsirairay avy indray androany. Mba tena olona feno Andriamanitra izay Tompo. Alohan'ny andehananay any amin'ny firenena rehetra izay tokony hitoriana ny teninao, dia izay aloha ny feno anao tanteraka, feno fiombonana aminao, feno fiarahana aminao, miara-dalana aminao fanahy masina. Dia mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika tehaka mafy voninahitry ny Tompo. Andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Mazaho toekana Tompo. Mbola hivavaka kay masina tsara indrindra kanay aminarany Jesosy. Mankasitraka feno anao izay Jesosy mbola tonga eto amin'izao toekan'izao indray. Anovo izay teny avy aminao. Jesosy manokatra ny fonay izay mba handray ny teninao ho tonga fiainanay ary ho tonga fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Aoka tsy ho fahazarana Jesosy ny ahatongavanay eto, fa fahavononana kosa ny hiaina ny fahamarinan'ny teninao. Mankasitraka feno anao izay Jesosy. Amen. Mamerina manonona ny fiadanana ao antsika rehetra dia tonga dia atomboko ny fizarana. Tamin'iny herinandro iny 10 andro angamba izay natapabolana dia misy tanàna sy mimponina ao amin'izay napetraka Jesosy tao am-poko. Dia tao anatin'izay izany dia mieritreritra hoe Jesosy mivavaka amin'ny Jesosy. Jesosy tena te hanao ministère ao amin'ny toeran'io tsy fantatro ohatrany hoe te hitondra ny Jesosy ao amin'ilay toerana. Dia navesatra, tonga vesatra tato anatiko ilay izy fa hoe ahoana ary Jesosy ny fomba atao mba hatanteraka an'izay, ohatrany hoe fitoriana filazantsara fizarana an Jesosy. Satria ilay toerana mbola hoe voageza ny fombafomba, tena hoe mbola tsy mahalala ny filazantsara marina. Dia mivavaka manontany an Jesosy foana isan'andro hoe ahoana Jesosy, inona ny tokony atao. Dia indray maraina namaly Jesosy. Ianao nge hoy izy afaka manao ministère any e? Afaka manao ministère ka tianao e? Dia hoy izy hoe amin'ny fomba ahoana Jesosy? Dia hoy izy hoe
amin'ny fitondranao amam-bavaka ozy izy sy amin'ny fijoroanao amin'izay takian'Andriamanitra zany hoe mivavaka manana fonena ho an'le olona dia tsy mitsara dia mivavaka dia tia an'le olona misupporter an'izay mety hoe faiblesse n'le olona dia tena hoe tsisy fanamelohana fa fananganana. Dia tao anatin'izay dia tena hoe marina tokoa zany. Tsika indraindray maika ny hetsika, tsika indraindray maika ny hanova olona, tsika indraindray ohatrany hoe te hiazakazaka hanao zavatra be dia be, nefa ny alohan'ny hetsehantsika tsika indraindray tsy ampy fiarahana amin'Andriamanitra akoriny, tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra fa tena tiako hoe manomboka ao tokantrano zany. Misy hoe zavatra mety hoe tsy mety ataon'ny ankohonana ohatra, dia tonga tsika dia maika te hanova, tonga tsika dia hite no hoentin'le fihetsem-po, dia zava-misy nefa ny avy eo lasa maratra le olona, lasa maty le olona satria nofontsika no miteny, nofontsika no manitsy fa tsy tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Ozy izy nefa ny tenin'Andriamanitra hoe tsy amin'ny hery ozy izy, tsy amin'ny fahatanjahana fa amin'ny hery ny fanahiko. Fanahin'Andriamanitra ihany no afaka miditra tsehatra manova olona. Ary fanahin'Andriamanitra io no afaka nanova alo voalohany indrindrany. Fanahin'Andriamanitra no afaka nanokatra amin'ny masom-panahiko, ary fanahin'Andriamanitra no afaka mitarika amin'ny fahamarinana. Dia raha izany nataony amiko, dia izay koa no ataony amintsika tsirairay avy. Fa tokony manaiky aloha tsika tena hoe ovan'Andriamanitra, dia mitondra ny hafa eo amin'Andriamanitra, tsy amin'ny fitsarana, tsy amin'ny maso feno fanamelohana, fa tena hoe ohatran'ny ao am-pon'i Jesosy hoe manana an'le compassion ianao, manana an'le fonena ianao, manana an'le hetaheta ianao hoe Jesosy mba tiako voavontsy ty olo ty. Tsy hoe mametraka ny tenanao ianao hoe efa tanteraka, fa tena hoe onena fanahy. Mitranga misy matetika rehefa hoe mahita fahalemen'ny hafa tsika dia tonga dia mitsara, dia tonga tsika dia manilika. Dia izao raha monjy ny hafa tsika na hoe tonga tsika dia miteny, dia rehefa tsy raisin'le olona le teny satria ny nofontsika no manitsy dia mandratra an'le olona, dia vao maika tsika maratra kokoa dia tonga dia mankahala. Dia nefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy madio am-potsika dia izao tsy ahita an'Andriamanitra, tsy ahita anasan'Andriamanitra. Tsy tsika no manova olona, tsy tsika no anangan'olona fa an' Jesosy, fa ny anjarantsika mitondra an'le olona eo amin'i Jesosy. Ao amin'ny Matteo 7:24-24 mitantara ny vary sy ny tsiparivary. Dia ozy izy voasokatra ao tsy ho vakiako ilay izy fa feheziko fotsiny hoe raha natory ny olona ozy izy pasteur atao ny teny hoe matory, vanim-potoana mampatory ny olona. Raha natory ny olona ozy izy dia tonga ny fahavalo amavoatsiparivary teo amin'sa. Izao anefa n'izany, raha ohatra ka nisy olona ny fo teo niambina ny sa, dia izao tsy tafiditra ny fahavalo. Aiza ny mpiambina? Tsika mora be amintsika manome tsiny ny eritreretintsika hoe tompon'andraikitra eny amin'ny saha eny, na ny sahantsika na sahan'ny olona, hoe izao mihitsy ny antony io, fa izao tsika tsirairay avy ankena antsoina ho mpiambina e. Tadio tsara fa raha vao misy brèche ozy izy ny ao amin'ny lusegan, raha vao misy tataka ny rindrina dia mitafiditra ny fahavalo raha tsy misy olona mijoro miambina eo. Izao sainao le takian'Andriamanitra hiambina eo, anentsina n'ilay fefy mba tsy hidiran'ny fahavalo. Tsika sainao ny tokony hanangana an'ilay manda,
Tsy gasy ianao tokony hitily hoe hoay tadiditra ny fahavalo dia mampiasa lohalika hivavaka mba tsy ho voatafika sa mba tsy afaka hamafy an'ilay voatsipakifaky eo ny fahavalo. Dia izao ozy izy nefa ny tompony sa vao nahita ny mpanompo hoe hoay misy voatsinafafinao ny ato amin'sa dia ozy izy ny mpanompo hoe andao endahana, andao ngotanaingana. Fa ozy izy ny tompony sa hoe raha manongitra tsika ozy izy dia izao mety hanongitra ny voatsara efa nafafy koa. Fa avelao eo ihany ozy izy fa ho avy ny farakano hodinjana dia eo no hanavahantsika ny tsipakifaky sy ny vary. Indraindray tsika manao ohatran'ilay réaction mpanompo hoe andao tonga dia hongotana, manao mahita defo tsika dia andao tonga dia hitsina ozy izy Jesosy hoe esoky aloha le andry eo anoloanao ozy izy vao afaka nongotra n'ilay pay le ahitra eo amin'ny masonao ao amin'ny masony hafa ianao. Aleo aloha tsika no andiny tena, aleo aloha tsika hiombona tsara amin'ny Jesosy, aleo aloha tsika hianatra tsara hanahaka an'i Jesosy. Dia rehefa avy eo tsika hitantsika amin'izay izay hitondrany fanahy masina hoe ahoana ny fomba hananganana. Amen. Jesosy mahafinaritra be ka hoe ny zavatra nataon'i Jesosy. Izy niaraka tamin'ny mpanoty izy fa tsy nanoty izy. Niaraka tamin'ny mpamory sy niaraka nihinana tamin'ny mpamory izy ohatrany hoe izy tao amin'ny tranony Zakaiosy. Fa tao anatiny tsisy fanamelohana ny Zakaiosy, tsisy anakokony hoe mba hitsio kely ny dianao Zakaiosy fa tsy mety angeny ataonao e. Fa zao teo fotsiny izy lay fitiavana avy amin'ny fotsiny dia nampatonga ny Zakaiosy ny bebaka ho azy. Satria nahoana? Satria Jesosy feno fiombonana tamin'indrainy aloha, izay vao nidina. Ary ilay fitiavana mitobaka ny drainy tao anatiny nampatonga ny hafa tonga dia te hibebaka dia te hanaraka an'i Jesosy. Dia ohatr'izay koa tiany Jesosy ataontsika, feno fiombonana amin'indray dia miboiboika ao anatintsika ny fitiavana. Dia na tsy miteny ary tsika fa ny fihetsikitsika maneho ny fitiavan'i Jesosy dia hampatonga ny hafa ho babon'i Jesosy. Amen. Teny farany amaranako azy ao amin'ny Ezekiel 2:20. Fa mahana olana androany ho vahantsika ny olan'Andriamanitra. Amen. Ary nitady olona teo aminy aho hanao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako, hifona ho an-tany mba tsy handravako azo kanto tsy nahita. Ataovy mahita olona androany Andriamanitra hijoro eo amin'ny banga eo anatrehany, hivavaka nelanelana ny hafa amin'Andriamanitra. Fa ao anatin'izay no hiasa Andriamanitra monjy ny tany. Amen. Ao amin'ny Ezekiel 3:17 koa dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tsy niakatra eo amin'ny banga ianareo sady tsy nanao manda hiarovana ny taranak'Israely mba hifarana amin'ny ady amin'ny andron'i Jehovah. Amen. Miandry olona fotsiny Andriamanitra hijoro eo amin'ny banga. Ozy izy ny Joba 2:20. Anafaka ny olona meloko izy, eny fa hadiovany tananao no hamonjena azy. Amen. Andao tsika nadio ny tanantsika, andao tsika nadio ny fotsika, andao tsika nadio ny tenatsika eo amin'Andriamanitra. Dia andao tsika hiaina anao izay asainy Jesosy atao fotsiny fa izy manao ny zavatra rehetra avy eo. Amen. Ary ny teny farany ao amin'ny tantara faharoa 7:24. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetrintena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hasitrana ny tanany. Andao hatsahatra ny fimonomonomana fa andao tsika hijoro eo amin'ny banga. Andao tsika hanova famindra dia andao tsika anaiky ho tarihan'Andriamanitra. Andao hitsangana hivavaka.
Jesosy tena mifona aminao zay. Ka ohatra hoe hatrizay zay Jesosy dia ohatrany hoe mihevitena ho marina kokoa noho ny hafa. Ohatrany hoe tsy misy mahasamihafa aminay amin'ny fariseo sy ny sadoseo. Satria raha mijery ny olona mbola tsy tanteraka ao amin'ny sitraponao zay dia raha tokony honena tahaka anao dia mitsara, mitora-bato, mankahala, manilika. Nefa ny Jesosy ny sitraponao tsy maty ho anay rery ianao fa maty ho azy ireo koa. Ary ny sitraponao dia mba hanananay ny fonao, hananan'ilay fonena koa, hivavaka ho azy ireo, hanangana azy ireo, anaiky ho modely amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena. Ary indrindrandrindra Jesosy tsy condamné sy ame azy ireo satria ianao Jesosy ny teny hoe izay fehezina ireo etỳ ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary izay vahana ireo etỳ ambony tany dia ho voavahana an-danitra. Jesosy aoka izay tena ho ilay mpitily, hijoro eo amin'ny banga foana Jesosy malala, hanangany manda fiarovana ho an'ireo olona ao amin'ny sahanao Jesosy malala. Tsy hamoaka an'izay efa tafiditra fa tena hoe hanangana ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fitiavanao, ary mamela ny fanahinao masina hiasa malalaka hitarika anay ary hiasa ao anatin'ireo olona ireo. Mankasitraka feno anao zay Jesosy ary midera sy mankalaza ny anaranao amin'ny anaranao mavonjy no angatahana izany. Amen. Tehakantsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Mbola faly miara-banao andray tratran'izao herinandro vaovao izao. Afaka antsika. Misaoratra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay, mbola ahafahanay misitraka ty herinandro vaovao ty, ahafahanay manatanteraka ny antom-pisianay. Tonga eto amin'ny fanatrehanao izay tompony tominao, nasahanao. Misaotra fanay masina amin'ny fitarianao anay ao anatin'ny safidinay anaiky anao. Androany izay tompo dia manokatra ao anatinay ihaino anao ary koa tanteraka ny tendrena mpanofonay. Misandratanao tompo amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Afaka mipetraka antsika. Herinandro vaovao no omen'Andriamanitra anao. Tena mampatsiahy antsika foana fa tsy izay olona rehetra natoro tamin'ny alina akory misitraka ty androany ty, fa izay olona nampahit'Andriamanitra fitia manokana. Amen. Tsy hoe izay lasa tamin'ny alina akory hoe tsy tian'Andriamanitra, fa vita ny antom-pisiny tambony tany, fa ianao mbola misy azakazaka tian'Andriamanitra mpanaovina anao sy za. Amen. Manina moa ty herinandro ty mampatsiahy hoe natomboka ny tompo anatin'ny famana olana, manana olana ny olona. Ny olana anisan'ny tena lehibe amin'ny fiainantsika dia fisarahana amin'Andriamanitra. Alleluia. Mety milaza hoe mafy ny izy ny olana anankiray hoe zava anankiray mandalo ao aminy, fa ny tena mafy tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa tantsika efa rehefa nanota ny olombelona verina amintsika foana dia nanomboka teo ny olana. Ny eritreritra hoe fitafiana tadiaviny nomena véritable akory izy mbola mitady foana ambanako androany fa ny fisarana amin'Andriamanitra. Amen. Aza diny miombona amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Nainay misy olona mieritritra hoe zanak'Andriamanitra izy, meny teny Andriamanitra izy manao amen, alleluia, amen. Dia mieritritra izy manao hoe mivaly izy. Tady tio fa i Abrahama nazy teny fikasana hoe tonga Isaka 520 taona foana, 520 taona fa sy tonga mihitsy Isaka. Fa amin'ny rapon'Andriamanitra tonga natokavany Isaka satria tsy nivavaka ho an'ny vadiny i Abrahama. Rehefa teraka indray Isaka nazo ilay teny fikasana hoe avy aminy vahiny taranaka ny Abrahama tahaka ny kintana, dia tsy nivavaka ihany koa i Isaka. Teo izy Rebeka tanatin'ny 20 taona vao tonga saina Isaka hoe hivavaka ao amin'ny vadiko aho vao tonga Isaka. Alleluia. Zay mahatonga Jesosy ny teny manao hoe izay mangataka ihany no omena, izay mitady mandondona. Ozy ny teny amin'ny Matthieu 7:7, 7 sy 9, Baiboly manambara an'izay zavatra izay. Amen. Tena ilain'Andriamanitra, mampatsiahy antsika foana ilain'Andriamanitra ianao mivavaka. Iza moa hivavaka ho anao, ianao raha tsy mivavaka ho an'ny tenanao? Mety hivavaka aminao fa tsy voatery amin'ilay fotoana ilaivanao azy, satria tsy tsika rery ihany fa zao masotonao mivavaka fa izay mivavaka ihany no valiana.
Amen. Ary zavatra anankiray anisan'ny tena mahakamo ny vatana n'olombelona dia mivavaka. Rehefa miresaka aman'olona matetika tena mahavita adiny firy. Rehefa miresaka amin'Andriamanitra mamaly nofo, fa izay mahatonga antsika tsy komandy nofo fa tsika ny komandy nofo. Tsika tsy akory hoe nofo mitafo fanahy fa na mitafo nofo. Amen. Ohatra hoe ty akanjo ty zao, ny akanjo ty zany manao azy zay novako azy, fa tsy ty manao zay tiako. Amen. Zay mahatonga antsika mampatsiahy zay zavatra zay foana. Rehefa mivavaka ianao dia mahatsiaro ny tenim-polo apôstôly amin'ny Galatia toko faina manao hoe aza reraka hozy izy, fa amin'ny fotoan'androny hijinja antsika raha toa ka tsy reraka. Amen. Rehefa mivavaka antsika dia mampatsiahy antsika foana. Aza manahy mihitsy ianao hoe tsy ho valiana, valiana ianao. Amen. Ianao tsy maintsy valiana. Itsika dia noforonona hoenoina sy ho valiana. Amen. Noforonona antsika hoenoina sy ho valiana. Aza mieritreritra mihitsy hoe za dia tena angamba tsy mihainao Andriamanitra mihaino izy ka. Mahatsiaro nisy vavolombelona ny papa zay tamin'izany fotoana izany hoe nitompo tany an-danitra izy. Dia nisy zavatra anankiray tena somary anisan'ny tadidiko foana. Anisan'ny tadidiko hoe misy efitrano anankiray ny nitoroasan'ny tompo anazy tany an-danitra tany, dia misy feo mitabataba be. Dia ino dia zavatra izay nitenen'ny fontsika ao tabataba be amin'izany efitrano izany. Dia izy niteny hatramin'izay hoe tena tsy tia miresaka olona intsony satria mitabataba be ao am-potsofin'Andriamanitra ilay izy. Fa na zany ary ianao Andriamanitra maika mivavaka antsika. Amen. Zasainao io noforonona hoenoina sy ho valiana. Fa zao mampatsiahy antsika ny valim-bavaka antsika tsy misy surprise zany. Averina koa ny valim-bavaka antsika tsy misy surprise zany. Fa zavatra fatapatatra, tsy faminaniana ny valim-bavaka fa zavatra fatapatatra. Vakintsika ny Matthieu toko fafito Matthieu toko fafito raisintsika ny 10:20. Matthieu toko fafito 10:20. Rehefa hitantsika ny teny vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa amin'izany na inona tianareo ataon'olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa zany no lalàna sy ny mpaminany. Amen. Raha vakinao ambonimbony eo Jesosy ny tenan'io. Amen. Zany hoe zany ny zavatra tianao hitranga amin'ny fiainanao dia zavatra ataonao man'olona hoy Jesosy. Tsy misy surprise zany manao hoe raha ianao ataontsika hoe ianao io misy mpanao an'izany, ianao le mpamela heloka olona foana eo, aza matahotra fa ianao voavela heloka ianao. Amen. Ianao tena hoe mpanao asa fanasoavana io, asoavan'Andriamanitra foana fiainanao. Amen. Tsy teneniko le contraire zany, fa mivalim-bavaka antsika dia zavatra izay avavintsika ihany. Amen. Isan'andro tsika dia mampatsiahy foana, fa isan'andro tsika mamahy foana. Vao mifomarainao zao resaka tamin'ny vadinao na zanakanao na ray aman-drenao ny zavatra nafafinao tao, iny ny tsinjanao. Alleloia. Natsiaro nisy fotoana tamin'izaho mbola tsy tao amin'ny tompo nisy zavatra tsy nety nataoko tatiorinana na mivaly tamiko le izy. Dia za sora tompo, fa soanao tompo fa mba nivaly izy fa tsy maty aho ohatra. Mbola afaka mibebaka sy mifona. Vavaka ho an'ilay olona dia manitsy ny tenako. Amen. Zay mahatonga antsika hoe zay afafinao afafika ny jinjantsika. Amen. Io tsy mandeha telo zany, io tsy mandeha telo zany, fa zay afafintsika ny jinjantsika. Amen. Aza mamita tena mihitsy tsika araka ny teny teo, fa tsika dia mamahy foana isan'andro. Tsy maintsy valiana tsika fa mareta fotsiny ihany fa tsy faminaniana hoy aho teo no valina izany fa miandry fotoana tsika jinjantsika amin'izay nafafintsika. Amen. Ny olona mpivavaka ho amin'ny marary rehefa sena misy ka ilaina an'izay ka mangataka amin'ny tompo izay mivaly zany. Amen. Ny olona anankiray ihany koa mpamela heloka koa dia tsara ovy te mangataka famelan-keloka dia mivaly zany. Amen. Misy ny olona tsy mamela heloka mihitsy, rehefa saindra tratra ny tena somary ohatran'izay izy mivavaka amin'ny tompo. Sarotra be zany satria hono zay afafinao ny tsinjanao. Zay mahatonga an'Andriamanitra mampianatra antsika foana amin'ny Galatiana toko 5:20 le hoe le vokatry ny fanahy. Amen.
mangatasana hamoaka ny vokatry ny fanahy isan'andro iaina amin'io tsy hoe mba ho valiana kosa raha zay kosa nataontsika dia tsisy dikany fa mba mena an'ilay izy fa mivalo azy rehefa amin'izay zavatra zay amin'ny fotoana. Amen. Jerevantsika anie raha ataontsika eo matitoko fa 7 andihy fa 1 ka hatramin'ny andihy fa 10 lava be ilay izy fa fitiniko ilay izy dia misy fanoharana ataon'i Jesosy zay. I fanoharana io momba ny mpanjaka anankiray nanana inona izy ty, nanana mpanompo anankiray nanana trosa vola be tena hoe tsy apesipesena dia nifona tamin'ilay mpanjaka tompony le mpanompo hoe mamindra-fo amiko dia hono Jesosy le fanoharana nafoin'le tompony ny trosany dia mandana mandeha izy. Rehefa nandeha mivoaka avy eo amin'ilay tompony izy fanena tamin'ny mpanompo namany ihany izy teny fanoharana ataon'i Jesosy rehefa vakinao an-trano io fanoharana io za mihina fa hainao tsara io dia fanena tamin'ny namany koa izay anana ny trosa izay vola kely ny traony io nampidiriny amponja manam-pandoavany le vola dia nisy nanambara en'le mpanjaka tompo le izy dia nampanatsony le izy dia le mpanompo ratsy fanahy dia natolotra ny tamin'ny mpampijaly manam-pandohana ny trosany rehetra satria ona namafy ratsy izy dia nitsinja ratsy na dia tokony efa voavela heloko ary izy dia tsy nahazo famelan-keloko. Aleloia. Zay mahatonga antsika miteny foana isan'andro manao hoe jereo araka ny ten'Andriamanitra teo midira anatin'ny fandinitena jereo efa fitaratra tena mahatonga antsika miteny foana manao hoe iza marina tarafantsika Jesosy ve ambarantsika hoe raha Abrahama nisy erreur Abrahama tsy hoe ratsy izy fa nisy erreur Davida ohatran'izay fa Jesosy tsy misy erreur mihitsy. Menara amin'ny Jesosy menara amiko izy aleotsika tena ny fiainan'i Jesosy ataontsika Jesosy tena olona mivavaka izy tadidiko rehefa ataontsika hoe tao Getsemane Jesosy dia noentiny mpianatra 3 lahy Petera, Jaona, Jakoba rehefa noentiny izy 3 lahy nitokana dia nivavaka izy dia nanino izy 3 lahy ireo natory malondolondy be mason'ozy ny baiboly dia tafatory dia Jesosy manao hoe ianareo tsy afaka hiaro tory amiko na dia adin'iray adin'iray aloha mafy be ho antsim-panao azy fa mora raha jereva na ray andro adin'iray. Aleloia. Fataro tsy fa Jesosy le andalo problème ny vavaka fa zalahy hoe miaraka amin'ilay olona misy problème tsy mivavaka rehefa tonga ny problème ohatra ny dralana izy nay nitsoka fa le olona le nivavaka tsy taitra satria hoe fatara misy assurance miaraka amin'ny Andriamanitra. Mety ny zavatra mafy tao hoe niatratra aminay fahafatesany fa nitsangana tamin'ny maty izy ihany anga mantsangana tamin'ny maty velona mandrakizay satria ona nisy fiambonana tamin'ny rainy fa le tsy nivavaka nitsoka ary ny anankiray dia nandahany Jesosy ny telo mihitsy. Aleloia. Satria tsy niombona tsy nivavaka tamin'Andriamanitra. Ianao za tena ampitombo fiombonana amin'Andriamanitra mamafaza tsara. Amen. Iny le voafafinao iny tsinjahanao iny rehefa mivavaka ianao dia valiny amin'ny fotoanany. Fatantsika tsara angamba tsy dia manam-pahaizana momba izay fa fatapatatra ihany fa rehefa mamafy ny mamboly ny olona dia iny tsy maintsy vokatra iny amin'ny fotoana anankiray fa miankina ny karakaranao azy fanondranao azy fanasianao azy zezika mahatonga an'iny haingana amin'ny lehibe sy misy voany ohatr'izay fiambonantsika miaraka amin'Andriamanitra. Tsika zao be dia be maniry misy hoe za tahaka an'ilay mpanompon'Andriamanitra maro samihafa nahita maso na ny olona amin'ny baiboly nahita maso jereo tsara fa reo olona ireo namafy zavatra tsara reo olona ireo nisy fiombonana amin'Andriamanitra nanondraka atao anatin'ny fiombonan'Andriamanitra reo olona ireo dia misy olona miteny rory fotsiny ohatra fa zao azo atao zany mamafaza zavatra tsara. Amen. Raha jerevantsika zao amin'ny baiboly misy le kapiteny Romana amin'ny Luka 7:12 ka hatramin'ny 10:10 dia misy ampahany vakintsika amin'ny aran'i Jesosy ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray izay mahalalany dia narary efa ho faty. Koa raha nandreny amin'i Jesosy le kapiteny dia naniraka olona ny jiosy akeo aminy angataka azy mba ho avy ka hasitrany ka mpanompony. Ary rehefa tonga atao amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe mendrika ny anaovanao izany izy satria tia firenentsika izy sady izy nefa nanao ny sinagogantsika. Ary Jesosy nandeha niaraka tamin'izay dia hainao ny tohiny dia vakintsika ny amin'ny farany ihany fa lavalava ilay izy 10:10 ary no tavaverina tao an-trano ny iraka ireo dia hitany fa sitrana ilay mpanompo. Amen. Hitanao io kapiteny Romana io atao ife anjanaka ny jiosy fa izy namafy zavatra tsara izy
na mafy zavatra tsara izy. Dia io antady an' Jesosy. Dia niteny misy ny olobe tao tanàna tao manao hoe mendrika tao an'izany izay dia niaingo Jesosy. Jereo tsara ny olona ataontsika hoe jentilisa fanohy zavatra tsara dia nomen'Andriamanitra azy zavatra izay. Raha izany ara valin'Andriamanitra tsara ianao tsara lavitra nomen'Andriamanitra anao, natokan'Andriamanitra ho anao sy natokan'Andriamanitra ho aho. Aleloia. Tsara ny tompo. Izany mahatonga nantenantsika manao hoe alohantsika tena hoe hijery foana hoe androany zao mitadiava zavatra afafy androany. Mamafasa vokatry ny fanahy dia jinja fantarantsika tsara fa ny fanahiny eo izy ny baiboliny ny hoe fiainan'ny fiafarany fanofy dia maninona fahafatesana. Raha te ho any an-danitra anao mamafasa vokatry ny fanahy. Ianao koa jereo tsara koa zavatra anankiray tsy saintsainao tsy ho tonga aminao izany. Saintsainao saingatanao. Misy ny olana mieritritra hoe nisy olana anankiray izay somary tonga saina tsy hoe izy ny ratsy fa natonahitra anahy ilay izy. Zaho izy teny hatramin'izay vavahako fa hoe nomboka nanao sy nianatra sekoly lady zany hatramin'izay fa mandefa 10 taona io olona io. Tsy mbola vavaka hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa hoe ny fahasalamako, azo vady, vita fianarako, ambinina ny asako, hoendry ny zanako, tafity zay. Zany foana vavaka nomboka izy mbola kely fa izy mbola tsy nivavaka hoe ho any an-danitra indray androany. Zavatra tsy hoentinao mbavaka olona tsy tonga aminao. Ny ankizy mpanala fanadinana raha tsy manana ny hevitra hoe hianatra tsy ho afaka zany. Amen. Hevery ihany koa fiombonanao amin'Andriamanitra. Hevery ihany koa ny fiainana mandrakizay. Indraindray tsika ilay zava-rambony tanty foana mba mivavaka tsika tsy ratsy eny fa hevery fa raha tonga androany Jesosy ho aiza zasy ianao. Amen. Zasy androany zao misy zavatra anankiray teneny vadiko anahy nangina satria ona marina ilay izy satria nisy toe-po tsy nety ao anaty dia niteneniny tsy mety ilay zavatra nitenenao tsy diso fa namoanao izy diso ny zavatra niteneninao izy dia ny marina fa ny toe-ponao tsy mety ozy izy dia nangina dia tonga dia mandeha satria ona raha zay zasy ona mafy an'izay tsy maintsy fona sy fibebahana zay dia miova mba ahitako fitio ny atrehan'Andriamanitra. Amen. Ianao za koa tahaka an'izay zavatra izay. Amen. Ataovy tsara misy fotoana ataontsika hoe asanareo mitovy amiko fa somary mafimafy zay nga mahatonga ny Jesosy ny teny amin'ny baiboly manao hoe mpaminany tsy masina ny taniny. Raha ianao mitory amin'ny olona fanatra moramora fary amin'ny ankonana sy fianakaviana somary moramora azo ekely. Fa zao misy fotoanao tady anameloko an'ilay olona, misy fotoana anao na ianao tady anameloko an'ilay olona farana vao tsy miambina na anao anamelo tena manao hoe za angamba raha maty angamany lasa eo. Anao ngahitanao orana ntsony ohatra lasa eo anao. Fa tsy izay ilay izy. Fa zao raha tianao hiova ireo olona ireo mitory filazantsara amin'ny hafa. Mitovy ny asan'Andriamanitra fa ireo hitan'Andriamanitra ireo. Amen. Tena maro ireo olona fa rehefa mandeha anao tena mahatsiaro mihitsy hoe ino izy dia tena mahatsiaro mihitsy manao hoe rehefa ianao manao zavatra nampanaovan'Andriamanitra anao reo ankonanao ireo tsy avelan'Andriamanitra zany ireo fa tsy maintsy tonga any. Tena tadidiko mihitsy hoe misy olona zay fianakavian'ny mpanompon'Andriamanitra tena nanao zaka tena hoe mivavaka ny ray aman-dreniny, mivavaka ny reniny, mivavaka ny rahalahiny fa io zany tsy ao mihitsy. Nandeha amin'ny fotoana anankiray accident izy dia tena fantany hoe faty izy ozy ilay dokotera zany dia talona fatesana izy ny tena manao hoe za ty tena tsy avy ratsony dokotera ozy izy dia fona tamin'ny tompo izy ny fona sy mibebaka izy dia ho vita ny fona sy fibebahany tapitra ny ainy. Tanao rehefa ianao mandeha makana anao mandeha mitory filantsara tena hoe mitondra famonjena ho any manaiky ianao ataon'Andriamanitra fitaovana famonjena ho any hafa anao ny ankonanao tsy adin'Andriamanitra le mahafiloha be io mety tsy amin'ny fotoanantsika le izy mety ente manao hoe tiako androany dia androany eny raha zay nytintsika ho tsosy manao hoe tsika dia vonona isan'andro fa zao enin'Andriamanitra fa zao mamafaza voatsara apetrao peltan'Andriamanitra io dia ataovy ny zavatra asian'Andriamanitra ataonao ataovy araka ny teny Jesosy manao hoe zay tiana atao aminao ataovy amin'ny hafa. Amen. Tsy hofrany fotsiny le olona isan'andro fa zany tena aminao tsy adin'Andriamanitra zany io. Amen. Tena maro ohatr'izany zao ny dadako zao ohatran'izany dadako no ohatran'izany fa tena dernière seconde izy nanolo tena ho an'i Jesosy dia vovonjy. Amen. Ozy ny tenao vovonjy ahoana pasery ahoana afantaranao vovonjy izy somary zara kely aminao le izy. Izy zanako vavy matony tamin'ny mbola kely manana fahasoavana. Dada tamin'ny alina
zay filazany azy nanofy aho ozy izy dia zay mitany Mahajanga dia nidiny avy any Jesosy a dia sokatra ny tafon'ny toby io dia tonga Jesosy dia naka antsika niakatra pasero dôly fa mama mama Viviana zany ianina dia nidiny Jesosy niakatra antsika nakany an-danitra ozy izy dia tonga tany dia nasiany Jesosy couronne antsika tany tambolohontsika tsirairay zay dia hitako tany dadabe hitako tany ianina ozy izy voninahitra ho an'ny tompo tiako tena aminao manao hoe masotoy ianao io amen efa nambarana tompo amintsika ny secret zao zay zavatra tianao hitranga fiainanao dia afafazo diny androany manomboka mivokatra ny fanahy aza mamafitsika mba hoe hijinja afafazo ho an'ny tompo le izy araka ny teniny epistily manao hoe inona ataonareo tao vao an Jesosy ozy izy amen manompo anareo zay teny dia tahaka atao hoan'Andriamanitra ozy izy amen atao hoan'Andriamanitra fa tsy hoe koa jinjanty fa zao reny zavatra angatantsika reny reny tsy maintsy valin'Andriamanitra reny amin'ny fotoany anankiray amen le mafimafy roa io le tsy mety le ao an-tanàna iny mivavao azy fotsiny aza ozonina tsofi rano izy mandehana amin'ny torofilan-tsara dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe efa nitsangana ve ny selula ao an-trano isaka ny hariva ohatra atao zay amen mandana koa mandeha mitoro filazantsara vavao any hafa misy olona ataontsika hoe marary any ambadimbadika any vavao azy manaovanao asa fiantrana fa tiako miteninao hitan'Andriamanitra reny Andriamanitra tsy malaly dalovana fa mare izy amen mahitanao izy mahitanahy izy mahita fa zay teny lavalava zay anampy anao mitino an'ity oetintsika makivaky amin'ity herinandro ity afafazo foana tsy androany ihany hoe zany tompo efa namafy fa ampy angaman'izay ohatra dia zao afafazo manam-pahatonga ny Jesosy eny amin'irao lanitra fatantsika tsara rehefa Davida mpanjakany izao hoe ny zavatra nafafiny hatramin'ny taranaka faramandiby tsaron'Andriamanitra foana satria namafy zavatra tsara izy nisy zavatra tsy nety nataon'i Davida fa Andriamanitra mirehirehany Davida satria hoana Davida namafy tsara izy tena moramora ny miteny zany manao hoe ny olona fofony ianao dia ny voatolotra anao eo iny izy eo am-pelatananao dia hono izy ny teniny fatantsika tsara sanatria amiko aninjitra ny tanako amin'izay vozy Jehova indroa jereo tsara fa Davida niala teo amin'ny fanjakana tsy maty ny olona zay mpanjaka fandimby teo maty sy nahita mmpandimby azy fa Davida anisan'ny olona nahita nandimby azy satria namafy zavatra tsara izy sy namafy manao hoe hiakarako amin'ity seza fianarana ty na dia fantenaran'Andriamanitra ao anatin'iny izy ty atao zay mahatonga ty tena miala ty le mpanjaka ty satria ratsy saina ohatra tsy zany nataony Davida niandry fotoan'Andriamanitra Davida teo Davida fatantsika tsara tena ny hafa aleo amin'ny fotoan'Andriamanitra fa rehefa miteny Andriamanitra marina foana iny sady nanefena azy le izy no niandry ny tanan'Andriamanitra izy rehefa tonga fotoan'Andriamanitra tsy maintsy mpanjaka foana Davida nitondra 70 taona dia zao niala teo Davida tsara ovy tsara fa Davida tsy niala teo tao anatin'ny raha nalatsaka zany satria tsy raha latsaka nidirany teo fa tanan'Andriamanitra ianao koa mamafaza tsara ianao amen afafazo tsara momba anao ray amanontolo tsy ketriketrika be reny le to ambarantsika foana hoe aza mba kolokolo narenina zavatra be dia be amin'ny eo fiainana olo fa tsy maintsy mijinjan'izay ianao ray androany alleloia aza mba fetsifetsena zany rehefa misy olona anankiray ataontsika koa manao zavatra tsy mety aminao mifona aminy zay ny teny Jesosy vao mandeha amin'ny fotoana fa teny Jesosy ato amin'le ten'Andriamanitra vakintsika teo manao hoe ianao izy teny raha ohatra ataontsika misy olona mamelana takoloko anao vio meo azy koa ny havana misy dikany daholo reny alleloia mamafy an'izay anao dia tsy maintsy mijinja an'izay raha mpisy afaka pitso alleloia tiantsika Andriamanitra tsangantsika hivavaka misaora Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay mampafantatra aminay anao mandrakariva tompo raha amin'ity fiainam-bonin'ny herinandro ity fa ianao dia meno anay ianao ary ianao dia te hamaly anay ianao ary tsy mafanirianao amaly ratsanay fa Andriamanitra fitiavana tsara anao sy te hamaly ratsy ianao fa tsara mampiandra anay mandrakariva anao tompo fa tokony hamafy zavatra tsara zay sanandro na amin'ny fomba fiteny na amin'ny fomba fisainana na eo amin'ny zavatra atao na mivavaka ataonay tompo mivavaka amin'ny fahavalonay ary mivavaka an'olo izay mety manenjika anay Jesosy malala-tsanindro satria hoana
te iseho aminay anao fa tsara anao ary mpanao tsara anao. Misaotra sa tompony amin'ny fienonoanay ny famelinao ny heloko anay ary ihany koa famalinao anay tompony amin'ny zavatra izay tandrifo ny zavatra nataonay ary mbola amalinao anay raha ohatra mbola tsy tonga amin'ireo lanitra ianao. Mankasitraka tompo manao fankasitrahana mandrakizay raha amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen dia amen. Afaka mipetraka antsika. Tehaka antsika ho an'i Jesosy. Ataovy mafy mitehaka ao voninahitran'Andriamanitra ireny. Teny Jesosy sika rehetra. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny izay napetraky ny tompo teo am-bava amin'ny mpanompony rehetra. Amen. Ataontsika hivavaka re. Jesosy ny amin'ny teny rehetra izay nirenesinay Andriamanitra dia raiketinay ao anatin'ny vavaka. Mba ho tonga vokatra tsara manambaranao eo amin'ny andavanandronay. Mba tsy hoe ho andro mandalo fotsiny ity fa tena andro izay ahitana fa velona eo amin'ny fiainanay ianao Kristy. Tsy ity andro ity fotsiny Jesosy fa ny herinandronay mihitsy aoka ho herinandro maneho an'i Kristy. Mivavaka izay Jesosy hatramin'ny segondra kely izay mbola omenao anay ny minitra sy ny ora dia ho hita fa ianao Andriamanitra no mitarika anay. Ho hita fa lalan'ny olona voavonjy ny lalanay Andriamanitra. Fitondraten'ny olona resy lahatra ny amin'ny Kristy. Fisainan'ny olona babon'i Jesosy ary fijerin'ny olona efa mangano an'ny mpitiavana mijery an'i Jesosy. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fanekena indray amin'izao maraina izao fanomboana ny herinandro manaiky ianao ny hampianatra sy hitarika anay dia amin'ny anaranao Andriamanitra ray masina mandrakizay nanaovana zavavaka izany. Aleluia. Amen. Amen. Tsy afaka ny andeha lavitra tsika raha tsy mamaky ten'Andriamanitra. Raha tianao tonga tsara hatramin'ny zoma ny fijoroanao amin'ny finoana dia mamaky ten'Andriamanitra androany. Rapitso, afaka pitso amin'ny fotoana rehetra, tsy hoe indray mandeha isan'andro fa mifanafodin'ny dokotera ary vitantsika maraina atoandro hariva. Fiainam-panahy koa tokony atao an'izany, maraina atoandro hariva. Hevery tsara fa rehefa hiditra salle de sport ianao tsy hijery fitaovana ny andehananao any. Fa tsy mitombo ianao raha izay ny ataonao. Fa tsy maintsy mandray anjara ianao, mandray izay tokony raisinao raha ohatra ka resaka sport ndresana. Ny fiainam-panahy dia ohatran'izany mihitsiny. Tsy rehefa akaiky ny gym baka vao anao 10 kilometatra ianao fa reraka ianao tsy vita ihany ilay anjaranao. Ohatr'izany koa ny fiainam-panahy omano dia izao. Fiarahana amin'i Jesosy ten'Andriamanitra izay asaiko hoe vakiantsika rehetra tonga ny an-trano efa haintsika izy Matthieu 11:28. Programan'Andriamanitra mihitsy ny ahafahantsika miatrika zavatra anankiray satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ho anareo izay miasa fatratra sy mavesatretana makanesa aty amiko fa izany aninona ozy izy amenareo fitsaharana. Finalité an'io zavatra trehanao io fitsaharana ary ny fitsaharana eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy miaraka amin'i Jesosy. Dikan'izany matoa misy zavatra anankiray mavesatra. Zavatra anankiray mavesatra tsy hoe mora bataina miakatra fa zavatra anankiray mavesatra mitondra anao midina. Iny mitondra anao midina iny dia mampianatra anao hanetry tena iankohako eo anatrehan'i Jesosy hampanaiky ny momba anao rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Izay ilay hoe ny vesatra dia hitarika anao eo an-tongotry Jesosy. Aleluia. Mifaly rehefa misy zavatra hatrehana satria hito indray izany Jesosy no ohatran'ny hoe fisarihana hitondrahanao anahy eo an-tongotrao. Raha tsy nijangajanga tamin'iny fotoana iny ilay vehivavy amin'ny Jona 4:9 dia mety tsy tonga teo amin'i Jesosy izy tamin'iny andro iny. Za tsy miteny hoe justifiena ny fijangajangana, tsy izay ilay izy. Fa io zavatra trehantsika androany io hitondra antsika eo amin'ny programan'Andriamanitra farany. Dia vakio kely rehefa tonga ny an-trano Samuel 2:4. Misy ten'Andriamanitra milaza ny Davida izay rehefa nitsoaka ny Saoly izy nandritra ny teo amin'ny 7 taona ka hatramin'ny 9 taona teo ny fiainan'i Davida nitsoaka amin'ny mpanjaka Saoly. Mafy izany 7 taona ianao enjehan'ny olona anankiray izay niraisinao ho rainao. Fa tamin'ny fotoana anankiray izy rehefa nahita zohy grotte anankiray dia nitsofoka tao izy. Efa mafy izany hoe enjehan'izany mandritra ny 7 taona dia hiafina ianao dia atory indray izany ianao androany. Imagineo anatin'izany 7 taona izany mety tsy feno adiny valo ny torimaso satria tsy maintsy sady miambina. Fa rehefa nitsofoka tao anatin'ilay grotte izy dia inona zavatra nitranga naterin'i Jesosy teo am-bavan'ny grotte mihitsy Saoly. Misy fotoana io zavatra hatrehanao io hoentin'Andriamanitra io mihitsy satria misy zavatra tiany hafainganina. Nisy zavatra ny farana ny periplan'i Davida rehefa ohatra ka hoe nahay ny atrika araka sitrapon'Andriamanitra ny fisian'ny Saoly teo am-baravaran'ny grotteny izy. Inona zavatra nitranga? Nitapahany kapotin'ny Saoly avy eo mivoaka Saoly résumeko ilay izy dia vakio rehefa tonga ny an-trano dia ny atsony i Saoly avy eo hoe ry kiaky eo, ny atsony azy hoe kiaky.
dia misy koa ny antsony azy hoe mpanjaka tompoko. Hitanao fanajany Davida ny olona izay napetraka teo amboniny, aleloia, dia napetrany foana na olona ny fofony ainy ary. Ohatra ny tenen'ny pasteur Franck teo hoe misy fotoana misy olona tena hoe manao zavatra eo amin'ny fiainantsika. Fa vakio ty Samuel voalohany toko 7 ty, fa any amin'ny andininy 4 any izy raha tsy diso misy teny anankiray tsy votsitra teo ambavan'ny Saoly, raha tsy tonga Davida dia niankohaka teo anatrehany Saoly tamin'ny fotoana ny herean'ny Saoly. Vaky ny fon'ny Saoly hoe marina ianao fa zany diso, ary tena deklareko androanao izy hoe tena mpanjaka marina ianao ary ho aritra amin'ny fanjakanao. Va ny olana Davida. Raha zany hoe tonga dia nitendany Saoly ny tapahany, dia mbola nanana olana tamin'ny miaramila izy. Ary ny farany ny dikany hoe kapoty, rehefa midika teny hafa dia hoe kap. Amin'ny vorona izy elatra. Iny fanapahany Davida ilay kapotin'ny Saoly iny endrika anankiray nanapahan'Andriamanitra ny elatra Saoly teo amin'ny fanjakany hoe mifarana eto ny fanidinanao fa misy fanidinana vaovao manomboka eo amin'ny fiainan'ity zanako ity dia Davida. Raiso ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hitsangantsika voninahitran'Andriamanitra. Jesosy misaotra anao zahay fa aika ny mamaiky anay Andriamanitra, tsy tokony le olana mivalo fa zahay manaiky ny fitarianao. Miondrika eo amin'ny fankatoavana mandrakariva ary manaiky ny fitantananao amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy vavak'izay Andriamanitra, mba tsy hiova amin'izay programanao ny lalam-piainana tsirairay avy fa handroso amin'ny sitraponao mandrakariva. Anao ny voninahitra, anao ny tera, anao ny laza, anao ny hery sy ny ady. Mankasitraka satria taritinao zahay makany amin'ilay tanjony. Misy fotoana tsy voatery ainay miatrika satria izay mihitsy Jesosy tsy hoe ianaranay meloa ny fiatrehana hoe amboarinay ny fonay mba hampifaly an' Jesosy. Jesosy tsy izahay no manamboatra ny toe-ponay Andriamanitra, fa fijerenay anao Andriamanitra no miantoka ny fiovan'ny fonay ka hanahaka anao zay eo mpiatrehana Jesosy Kristy. Aok'izay Andriamanitra tsy olona hitsoaka ady fa olona hijoro ary manana antoka tsara fa tafaray aminao Kristy izay tompon'ny finoanay sady mpanefa izany. Isan'andro Andriamanitra matoa mamela fa havelomana ianao dia misy tanjonao koa mba tiana ho tratrarina. Aoka tsy ny tanjonay foana Andriamanitra mamaiky anay isan'andro. Vaoka androany rapitso mandrakizay dia mba angetaeta izay hoe Jesosy inona mba tianao ataoko indray. Le toe-po tianao ananako indray, le efa nandrasanao avoakako ilay avy any aminao, iny mihitsy Andriamanitra anao ka avoakako androany. Eo anatrehany endrika fanenjehana, eo anatrehany endrika mety faneriterena tahaka ny Davida, efa ao anaty grotte mbola terena amin'ny fahavalo eo ambavany grotte ihany. Jesosy eo mivavaka izay amin'izao fotoana izao. Mba hanana ny toe-ponao izay Andriamanitra, marina loatra ny teninao izay milaza hoe nahita olona araka ny fonao ianao rehefa nahita ny Davida. Fa androany koa Jesosy tsy Davida rery no hitanao araka ny fonao, fa zahay rehetra Andriamanitra. Aoka ho araka ny fonao izay eo ampiatrehan'Andriamanitra. Tsy mikoropaka, tsy mianahana, tsy finoana mianahana, tsy misalasala, fa tena hoe finoana marisika amin'ny anaran'i Jesosy, mibanjina an' Jesosy izay tompon'ny finoanay sady mpanefa izany. Isan'andro ary mametraka amin'ny fanajana feno anao Kristy izay tomponay mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy misaotra anao zahay. Amen. Afaka mipetraka tsika tompoko. Misaotra tompontsika na fahatanterahany fotoana androany. Amen. Alleluia. Raha mba afaka mitsikitsiky kely amin'i Jesosy ianao mameo anazy ilay tsikitsikinao mahafinaritra iny amin'ity maraina ity. Alleluia. Hafa mihitsy ny fiainana rehefa tomboka amin'ny fifaliana. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fahavokisam-pifaliana ny aiza? Ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Misy fifaliana disponible ho antsika foana amin'i Jesosy fa miandry antsika hamoaka an'ilay izy fotsiny. Tontolo andronao hatreo amin'ny fifaliana ao amin'ny fahafenon'ny fandriamasina amin'ny Kristy Jesosy. Aza tonontsika ny fotoana raha ampitso eto sekoly fanasitrahana iarahana amin'ny pasteur Rodolphe. Ny alarobia koa dia misy sekoly eto ary miomantsika ny amin'ny zomazy ao amin'ny trampokon'olona manomboka amin'ny 4 ora ary ny asabotsy dia mafisiny eto fa eto amin'ity toerana ity tsika no manao fotoam-bavaka amin'ny 7 dia efa afaka tonga misy fidirana indrozana io dia zay tafiditra anatin'ilay fidirana voalohany dia rehefa vita ilay fotoana voalohany dia asaina hivoaka amin'ny mpilaminantsika mba ahafahany hafa mitraingo koa satria tsy omby antsika indray miditra mantsy ity trano ity ahafahantsika tena hoe samy mipetraka daholo dia samy mandray ten'Andriamanitra tsika rehetra. Amin'ny sabotsy averika any manomboka amin'ny 7 dia afaka miditsika eto amin'ny 7 ka hatramin'ny 6 latsaka fefany eo ny fotoana eto voalohany dia ny fotoana faharoa manomboka amin'ny 6 ka hatramin'ny 10 sasany. Tahaka an'izay azadiny no mihaino radio antsika 90.8 FM, azadiny koa manaraka ny roy HVKL Mission Events ary indrindra azadiny koa
ny mitodika makao amin'i Jesosy foana isan'andro isan'andro. Manasa anao hitsangana hivavaka tsika. Voninahitra ho anao Jesosy a, voninahitra ho anao mpanjaka. Ny fafahany indray mbola manatanteraka ny fanatitra. Misaotra Jesosy satria mbola nomenao fafahany izay Andriamanitra. Sy fo izay ny irahanao Jesosy a, hanomeny tsara indrindra ho anao. Favaka izay Andriamanitra amin'ity herinandro ity taio manokana mipiatrika examen rehetra. Aoka ny tolotsaina avy any aminao Andriamanitra no tanteraka ao anatin'ny tsirairay avy. Tsisy convocation adino, tsisy fikorontanana, filaminana tanteraka. Ary amin'ny anaranao Jesosy a, aoka marina amin'izy ireo ilay teninao izay milaza hoe hanome saina azy ianao sy hampianatra anao. Misaotra anao izay ny amin'ny fataterahanyity fotoan'ity ary ny voninahitra dia aoka ho anao irery ihany ilay tsy miova omaly Seigneur mandrakizay tompon'ny fiainanay a. Eto izay dia manao fanekena Andriamanitra ary manamafy indray fa ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay a, ary ekenay amin'ny fo tsy misy fisalasalana ny fitarianao sy ny fiandriananao eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiny tsodrano ary. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sarao ny fahasoavana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Tahin Jesosy daholo tompoko.